Fanariam-bola tsy nivoaka kosa raha ny valim-pifidianana dia efa mandeha ny tombatombana amin'izay mety ho Premier Ministre raha ny feo avy amin'ny mpiaradia amin'ny candidat ery Rajaonarimampianina Lofo dia mety Andriamatoa Roland Ratsiraka no tendrena Premier Ministre raha toa ka Andriamatoa ery Rajaonarimampianina no lany filoham-pirenena eo. Raha ny vaovao marim-pototra azo dia anisany mety ho voatendry eo amin'ny toeran'ny Premier Ministre Andriamatoa Roland Ratsiraka mitarika ny antoko MTS raha toa ka ny candidat ery Rajaonarimampianina no lany filoham-pirenena voalohany amin'ny Repoblika faha-efatra. Raha nanontaniana momba io Andriamatoa Todisora Manantsoa izay anisany mpikambana ao anatin'ny antoko malagasy tonga saina dia toy izao ny valiteny nentiny. Misy mécanisme zany ny 4e république io misy mécanisme fa tsy hoe mandeha feo dia tsy maintsy hoe zay resaka feo misy tsaoaranga helin'ny olona fa ny mécanisme amin'ny izay ahafahana manendry Premier Ministre zany no tokony jerena mbola isy ny investiture maro isan-karazany dia vitantsika eo fa tena fa mety aminareo inona moa problème amin'izany olona manana ny fahaizana amin'izany tonga izy fa tsy hoe zany akory ny zava-dehibe fa ny voantsika amin'ny crise izay nanaovantsika nireny fifidianana ireny. Araka nambaran'Andriamatoa Todisora Manantsoa dia tokony ao anatin'ny saina tony no hiandrasana amin'ny valim-pifidianana. Mbola any Frantsa amin'izao fotoana izao ny candidat ery Rajaonarimampianina sy Andriamatoa Roland Ratsiraka. Ankoatran'Andriamatoa Roland Ratsiraka, anisany anarana voatonona mety ho Premier Ministre raha toa ka ny candidat ery Rajaonarimampianina no lany filoham-pirenena ny Dr Jules Etienne sy Andriamatoa Coly Roger. Ny fanendrenan'ny Premier Ministre izay raha ny lalàna misy dia miankina tanteraka amin'ny valin'ny fifidianana solombavam-bahoaka farany teo izay atokona vondrona politika marana maro anisa ao anatin'ny antenimieram-pirenena no afaka mifidy ny Premier Ministre.